Merhaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankapalinina indreo ionana aminao amin'ity anio ity andorana anao ny mety toetry ny andro ho an'ny alakamisy ny zoma hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Ao anatin'izay ary dia tsara aloha no manamarika fa raha mahakasika ny oram-balatra mitsokotoko dia saika aty amin'iny ataontsika hoe ilay ny andrefan'ny nosy atsimo andrefan'ny nosy iny amin'ny ankapobeny no tena ivangongo zay orana izay. Ny aty amin'ny ilana sanana kosa dia homaina amin'ny ankapobeny ho an'ny 3 andro manaraka. Jerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany mahakasika izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina ary dia misy aloha ny sisan'orana tandrivon-drahona aty amin'ny motsiraky ny Boeny sy ny motsiraky ny faritra Melaky. Mandrandrahona ny amin'iny avaratry andrefan'ny nosy iny amin'ny ankapobeny sy aty amin'ny ilany andrefan'ny avoatany ny ankoatr'izay kosa dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa dia misy oram-bahatra misokotoko araky nambarantsika teo aty amin'ny antotan'ny faritra Melaky mahazo ny Menabe sy aty amin'ny atsimo andrefana aty tratra ihany koa ny tapany avaratry ny faritra Androisy ny faritra Nosy ary ny ilany andrefan'ny Avoatany. Misy oran-tandrivon-drahona ihany koa aty amin'ny morotsiraky Diana sy Sofia fa ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Tombatombana ho an'ny maripana rapitso alakamisy sy ny ambony indrindra dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra zany aty amin'ny Avoatany motsiraka Atsinanana 330 ka hatramin'ny 430 degré Celsius ary mihoatra ny 30 degré Celsius avokoa amin'iny motsiraka andrefan'ny Nosy iny. Raha ny mafana indrindra aloha dia 730 degré Celsius any Ihosy sy any Toliara any. Toy ny toetry ny andro ho an'ny zoma kosa indray dia misy oram-balatra mitsokotoko hatrany aloha ny tolakandro aty amin'ny antotan'ny faritra Menabe sy ny atsimo andrefana ny Androisy Anosy mahazo ny ilany andrefan'ny Vakanakaratra Otimatsiatra sy Iorombe. Misy tandrivon-drahona ihany koa aty manodidina ny Nosobe sy Analalava sy Ambilobe aty ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mandrahona mety aranorana malefaka ny takariva aty amin'ny manodidina motsiraka ny Ambatososy sy Antala aty. Maripana ho an'ny zomalo dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 230 hatrany mafana indrindra raha aty amin'ny Avoatany. Raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 430 ny motsiraka Atsinanana ary dia manodidina ny 330 ny motsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra dia any Ihosy hatrany sy aty amin'ny Antsoy aty 30 degré Celsius mety tafakatra hatramin'ny 30 aty amin'ny Tsiombe. Toantsika makany amin'ny sabotsy amarantsika an'izay toetry ny andro izay ny orana dia aty amin'ny antotan'ny faritra Melaky indrindra fa manamorona motsiraka ary ny faritran'ny Menabe mahazo kely ihany koa tapany avaratry ny faritra atsimo andrefana. Misy tandrivon-drahona miserana ny aty amin'ny Analalava sy Ambilobe torak'izany ihany koa ny motsiraka Sava dia misy orana sy hatrany amin'ny tendrony avaratry iny misy orana malalana ihany koa aty amin'ny Analanjofy sy Ambatsoa aty ny ankoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana ho an'ny sabotsy dia manodidina ny 720 ka hatramin'ny 230 mafana indrindra aty amin'ny Avoatany 230 mihoatra ny motsiraka Atsinanany Nosy ary dia manodidina ny 230 ka hatramin'ny 730 motsiraka andrefan'ny Nosy tafakatra hatramin'ny 230 moa sy any Ihosy sy any Antsoy any. Dia makasitraka anao ary nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompo.